Hita ato amin'ity almanaka natota manokana ity ny tety andro merina arindra ny vitana ary miankina amin'ny volana calendrier lunaire zodiacal nanomboka ny voalohan'ny alamady tsinana ny volana alamady vavalamady ny 3 mars 2024 ary mifarana ny 12 marsa 2024 ny taona gasy no mitarika zany hoe ny voalohan'ny alamady no mamaritra ny voalohan'ny taona fa tsy ny voalohan'ny janvier araka ny mahazatra hitantsika amin'ny calendrier grégorien hatramin'izao. Izay no tena mampiavaka indrindra an'ity almanaka ity. Ity tety andro ity dia anarahanareo toninandro 20 isam-bolana zay manome ny tonom-bitana 437 amin'ny taona gasy iray. Ireo no fototry ny fanandrona malagasy. Tety androm-panjakana nitondrana ny tany, calendrier officiel, ity calendrier merina ity nandritra ny 300 taona, hatramin'ny taonjato fa 490 namoronan'ny Ralambo any Merina ka hatramin'ny nanafoanan'ny fanjanahantany frantsay ny fanjakana andrina teo Antananarivo tamin'ny février 720. Ankehitriny dia itony almanaka itony no any mirakitra ity tety andro ny tolo ity. Tety andro ahafahandreo mpandala ny fanandrona malagasy manaraka sy mitaiza lovam-panahy nentim-paharazana. Efa-jato taona zany zao no nampiasan'ny malagasy an'ity fitaovana ara-kolotsaina ity. Natota ho fanameloma maso ny asany sy ho fanamariana ny fahazato taona Rakotomalala Norbert ity almanaka ity. Rakotomalala Norbert zay teraka tamin'ny 24 Mai 1527 feno zato taona katroka izao. Mpanoratra itony almanaka mirakitra ny tety andro ny tolo tony nandritra ny taona maro izy. Fanitaratsaina sady fanalana amoamo ihany koa ny almanaka, koa ho hitanao eny antsefatsefan'ny tety andro eny amboarana iteny voadika amin'ny teny frantsay sy teny anglisy. Sary mbola tsy fahita mampiseho vakoka malagasy efa levon'ny afo. Resety isan-karazany, document historique maneho vonan'ny tantaram-pirenena, ary koa roy ahafahan'ny tsirairay mizaha ny tonombitany.